dia ataovy mandimandina tsara aloha zany molotra alohan'ny anaovana maquillage-nao tontolo. Rehefa vita maquillage-nao dia efa vonona ilay molotra amin'izay dia afaka fafafafana amin'izay izy dia ahosotra ny lokomena. Dia ny méthode na ny fampianarana voalohany zany ny sopapa voalohany izay ianarantsika androany dia ny blotting sy layering. Aza vaky miadana eo ihany izay fa mianatra vocabulaire amin'ny teny anglais kely zany aloha tsika androany. Dia ny blotting zany dia ny fametrahanao an'iny mouchoir na nappe de table eo molotrao iny, ohatra nataoko teo zany izay natao hoe blotting. Layering indray dia anao ilay manampy an'ilay lokomena eo ambonin'ilay loko izay efa teo amin'ny molotrao, izany hoe fanatombona ny loko angambany be ny filaza azy. Dia blotting indray verina indray iny apetraka eo anelanela molotra anankiroa ilay napkin na nappe de table izao atao taratasy iny fa tsy atao lamba akory. Dia ny farany zany dia ataona teboteboka ohatrao fotsiny ilay izy rehefa tianao ampiana indray ilay loko. Fampianarana faharoa dia ampiasa powder tsika na poudre dia miaraka blotting ihany. Hitanareo eto fa apetraka ambonin'ny molotro ilay poudre tsy safoko fa ohatra manao teboteboka amin'ilay brush iny dia rehefa vita izay dia manisy lokomena tsotra toy ny mahazatra. Dia rehefa afa-po tsara amin'ilay lokomena izay ahosotra dia maka an'ilay mouchoir teo ihany na napkin nappe de table rehefa taratasy dia atao manify dia manify ilay izy dia atao ambony molotra dia alainao indray ilay poudre teo sy ilay brush dia ataonao eo ambony molotra ao sahala amin'izao, izany hoe tsy direct eo molotra ilay izy fa eo ambony iny dia izay koa no mampaharitra ny lokomena eo molotra ao. Raha tsy afa-po tsara ianao amin'ilay loko fa lasa maty loatra ilay izy dia ataonao ilay teboteboka iny indray ilay lokomena. Dia izay ny sopapa faharoa Dia ny méthode fahatelo sady farany dia ny fampiasana ny lip pencil na crayon pour les lèvres pensily hazo fampiasa molotra. Dia hitanao izao fa mamaritra ny molotra fotsiny io izay tianao io na angezanao be molotrao io na kelezinao be fa izay fotsiny ilay méthode hoe farito ny ivelan'ny molotrao, izany hoe tsy ivelany moa izany fa ilay molotrao ivelany io dia manisy soratsoratra kely eo amin'ny eo ampovoany ianao dia takosenana sahala amin'izao ilay izy iny zany no mitazona ilay lokomena eo molotra rehefa avy eo. Ilay pensily hazo takoseninao kely iny dia rehefa manisy lokomena dia izao mba mitovy ilay lokon'ilay lokomena sy ilay pensily hazo izay ampiasaina fa ohatrany mampimehibe raha ohatra ka matroka loatra ilay pensily hazo fa samany tiany moa zany io. Dia rehefa vita izay dia hitanareo eo amin'ilay atakotakosenako fotsiny zany ilay pensily hazo dia amin'izay tsy dia tena hoe hita be hoe tsy mifangaro zany ilay izy dia miverina kely eo molotra fotsiny dia izay indray ny méthode fahatelo dia iza tamin'izy telo ny tianareo indrindra lazao amin'ny commentaire ao dia misaotra betsaka anareo nijery dia amin'ny manaraka indray veloma daholo. Coucou daholinareo, nafinaritra ilay vidéo teo, aza dino manome j'aime anazy dia aza dino ihany koa mizarazara anazy amin'ny Facebook ihany, amin'ny Twitter, Instagram, zarazarony amin'ny namanao any hoe nafinaritra anao ilay vidéo dia amin'izay koa afaka mijery zareo. Raha ohatra ka mbola tsy nisabone ianao na ny s'inscrire dia maimaimpona ilay izy dia manasa anao hisabone, cliquez eto dia manasa anao hijery ny vidéo manaraka.